Mbola manamafy ny tsy maintsy ampiarana ny famosirana ho isan'ny sazy ho andreo olona tratra manolana zaza tsy ampy taona ny filo Andry Rajoelina androany alakamisy tany Toamasina. Nandritra ny lahateny izay nataony tamin'ny fitokanana ny biraon'ny fitala evam-paritry ny filaminam-bahoaka tany an-toerana. Tsy maintsy fosirina ny mpanolana ho izy mba tsy hahafahan'ny fitaovam-pananany miasa intsony. Mba handrisana lahatra ireo olona mbola tsy manaiky famosirana ho izy dia anaoroana tsara mampiseho ny sara ireo zaza izay niara-ny fahalalana ny tompon'andraikitra mba tsy ahitan'ireo tsy mankasitraka izany torimaso ho hiatrana izy. Nahitana fitombona trano ny isan'ireo olona tonga nitsidika ireo valan-javaboahar eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 dia malagasy miisa 70 sy 2,2 sy 1 alina ny tonga nitsidika ireny toerana ireny. Niakatra ho 5,7 sy 7,2 sy 2 alina ny taona 2,2 sy 2,2 ary tafiakatra ho 7,7 sy 700 sy 3,2 sy 4 alina izany tamin'ny taon-dasa. Raha ny taremarika izay navoaka ny Office National du Tourisme de Madagascar. Antony nampiroborobo azy io ho ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ONTM ny fisian'ny hetsika tsy anaben'ny FIZAHANTANY izay mampafantatra ireo malagasy ny tolotra maro isan-karazany manodidina ny FIZAHANTANY anatin'ny. Ho totsaina ny 10,10 ka hatramin'ny 17 volana marsy izao indray ity hetsika ity etsy amin'ny zaridaina Antaninarenina trany. Iroso amin'ny fanisana ireo mpitrandraka volamena madinika ny fitondram-panjakana malagasy. Tanjona amin'izany ny fampanarahana ny fenitra ny fitrandrahana volamena atao an-tanana. Mpitrandraka volamena madinika misy 5,000 no kendrena ho tafiditra ao anatin'ny sehatra manara-penitra araka izany atao anatin'ny 100 andro voalohany fotoam-piasan'ny ministera izay misahana ny renakibon'ny tany. Ametrana fifehezana zone d'encadrement araka izany isaky ny faritra hitrandrahan'izy ireo avy mba hahamora ny fanisana. Zone d'encadrement araka amin'ny 10 no kendrena atsangana manerana ny Madagasikara. Afainganana ny fampiofanan'ireo vaofonja manomboka izao mba ahafahan'izy ireo maleo tena sy mivelona rehefa mavita ny sasany ka iverina eo anivon'ny fiarahamonina. Vehivavy vaofonja misa 420 sy 200 no efa nahazo fifanana amina sehatra asa isan-karazany toy ny zaitra, ny fandrahoana sakafo sy ny asa tanana hatramin'ny volana febroary raha ny fanazavana izay nentin'ny ministeran'ny fitsarana. Ho tapaka amin'ny ampany ny fifamoivoizana eo amin'ny araben'ny fahaleovan-tena etsy Analak'Etraka Mpitsidika no ny fisian'ny hetsika fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Nampilaza ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa anatanteraka dia be ireo mpiasa eo anivon'ny komina mba hoentina mankalaza ity andro iray natokana ho an'ny vehivavy ity izay. Manomboka amin'ny 7 ora sy sasany hatramin'ny 12 maraina ny hetsika, miala eo amin'ny garasorana izay mihazo an'ny Tripolitsa ary miafara eo amin'ny Parvis. Miverina amin'ny laona ny lalana rehefa vita ny hetsika araka ny fanambarany eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra trany.